ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandaharana izao a miomana eona amin'Andriamanitra ao volana desambra 2024 izao ary ao anatin'izao minitra vitsivitsy izarana ny teny izao a dia nirariko dia niasan'ny fanamasina amintsika tsirairay avy a izay mandre na mijery a n'izao fitoriana izao a mba ho velombelomin'ny tenin'Andriamanitra ny antsika ary azo fiainana amin'izany teny izany araka nambaran'i Jesosy hoe ny teny izay nolazainy dia fanahy sy fiainana. Ny teny horatsika dia ao amin'ny Timoty voalohany a toko 4 zatra tiana resahana dia amin'ny hoe ny teny tsy misy kilema. Izay zavatra izay zany a no tena tiana apetraka amintsika tsirairay avy. Ny tanjon'izao fitoriana izao mantsy a dia ny atonga antsika tsirairay avy a ho vonona amin'ny fiverenan'i Jesosy a eny amin'ny raolanitra. Zay moa le fandaharana lohateny hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Jesosy Kristy dia ho avy indray a eny amin'ny raolanitra dia aka ny fiangonana. Ary io fahavononana io a no mila vonona zany tsika amin'izany fiverenan'i Jesosy zany ary anisan'ny tonga antsika ho vonona dia ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra mba ataontsika mifanaraka amin'izay voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsarovy a fa manao fanoharana Jesosy eo amin'ny Matthieu toko 5:20 momba n'ilay virjiny 10 endry sy ny 10 adala. Ny 10 adala ozy izy dia ireo izay nitondra fanala nitondra jiro a nefa tsy nitondra solika fitaiza tsy nitahiry zany dia rehefa samy solitory daholo izy ireo a ny 10 endry nefa dia nitondra jiro a nandrehatra jiro fa sady nitondra solika fitaiza ary rehefa naharitra ela mpapakatra dia samy natory daholo izy 10 fa tamin'ny mamatonalina dia nisy feony kikiky hoe indry ny mpapakatra mivoa hitsena azy teo amin'iny fotoana iny a le 10 izay tsy natahiry ny solika dia tsy nirehatra tsony ny jirony angataka tamin'ny 10 endry izy moa fa ny 10 endry tsy nanome azy tsony dia lasa zareo nakany ivelana nandeha nividy zavatra nisy avy eo a efa nidy ny varavarana tonga tao ry zareo a efa taraiky endriky ny fiangonana iny a 10 adala 10 endry. Ny fiangonana vonona iara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra dia ny fiangonana natahiry ny solika hatramin'ny farany. Ny solika dia tsy inona fa ny fanamasina ary ny fampianarana omeny ny fanamasina nanomboka tamin'ny tsanganan'ny fiangonana tamin'ny latsahan'ny fanamasina tamin'izany fotoana amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 hatramin'izao vanandro ianantsika 2024 zao dia tsy miova fa ny teny tsy misy kilema. Ao anatin'izao minitra vitsivitsy zao a dia izarako ianao a ampahany fotsiny a ny amin'ny hoe teny tsisy kilema ary anjaranao no mijery rehefa avy eo any amin'izay fiangonana misy ianao a na fikambanana misy ianao a na any amin'ny radio na tele arahanao hoe mifanaraka amin'izany voasoratra ato izany ve ny zavatra ambaranao satria amin'izao fotoana dia efa marobe ny teny miala amin'ny fahamarinana. Teny atao anatin'ny baiboly ihany a teny voalaza ato ihany a fa tsy mifototra amin'ilay tena fahamarinana tenin'Andriamanitra. Dia izay no raisika zany a atao amin'ny Timoty voalohany toko 4 andininy 7 raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia lazavaina eo dia niany Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga toe-panaraka an'Andriamanitra. Zay zany tonga dia manazava izy ny teny tsisy kilema dia ninona dia niany Jesosy Kristy tompontsika dia inona ny fampianarana mahatonga toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia jereo ozy izy raha misy ozy izy mandany zany fampianarana zany ka tsy manaiky ny teny tsisy kilema fampianarana Jesosy Kristy tompontsika sy ny resaka toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny andininy 4 dia mieboebo foana izy ka tsy malala na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra. Marary moa zany soratana hoe marary ny fiadian-kevitra sy ny fifandirana ny fiadi-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanaon'olona vetaveta saina sady efa nialany ny fahamarinana manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Adala ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahian-dratsy, fifandirana, lalandava, fanaon'olona vetaveta saina sady nialany ny fahamarinana. Matoa izy miteny zay hoe nialany ny fahamarinana zay dia efa tao amin'ny fahamarinana ihany fa niala. Inona mahatonga an'ilay fialan'ny fahamarinana voalohany indrindra dia lasa mifantoka amin'ny resaka vola ny fitoriana, lasa mifantoka amin'ny materiel
lasa mifantoka resaka fananakarena de iza no hitorinan'izay olombelona de lasa mifantoka amin'ny olombelona zay ny fampianarana de rehefa mandeno ianao fitoriana de hiteny foana hoe azo vola azo arena azo fananana be ho tahina ho ambinina sy ny maro samihafa zay sala am'izany rehetrarehetra zany ny fampianaran' Jesosy Kristy de tsy zany ny fampianaran' Jesosy Kristy de zany voalaza eto le teny tsisy kilema de izy hoe fantoka am' Jesosy ary fampianarana momba ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Inona moa io toe-panaraka an'Andriamanitra io? Andriamanitra dia marina, fahamarinana. Zany hoe matoa manao fitoriana anankiray. Ty zany ten'Andriamanitra ty sady ho zaraina am'izay mandray ten'Andriamanitra, olona mandray ten'Andriamanitra tsotra fotsiny am'izao fa zaraina koa ho an'ireo izay manambara tenin'Andriamanitra. Inona ny tanjona raha izara ny tenin'Andriamanitra? De tenin'ny Paoly hoe mba tonga ny Kristy ho voaforona ao anaty. Ten'Andriamanitra ihany koa lazain'ny Paoly any amin'ny Timoteany hoe ho tanteraka ny olom-boafida an'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetrarehetra. Ary Paoly rehefa nanao ministerany apostolika de ozy izy hoe ny tanjona ozy izy de ny ampisehoan'ny olona ho tanteraka eo am' Jesosy. Amin'ny teny français izy hoe présenter tout homme parfait devant Dieu. Zany hoe izay ny antony. Ny voalohany de mitory filazantsara ibebahan'ny olona, azon'ny famonjena, azon'ny fiainana mandrakizay. Rehefa nazo ny famonjena izy nazo fiainana mandrakizay tsy tonga de niditra any an-danitra akory fa mbola mandeha am'izay izy am'le fiainana kristianina. Eo am'le fiainana kristianina iny am'izay mila mametraka an'le teny araka ny tenin'Andriamanitra. Fa be da be ny olona mibebaka, be da be ny olona nanolo tena, be da be ny olona hoe natao batisa, fa rehefa aveo le ao arinana iny inona le voentina. Fa ny voentina mila hita de vo ny fahamarinana. Mankahala ny lainga, mankahala ny lainga, mankahala ny kolikoly ny risoriso fa mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny fiainana isan'andro, mijoro amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia Andriamanitra dia Andriamanitra masina. Toe-panahan'Andriamanitra ihany koa zay hoe fahamasinana, mankahala ota. Voasoratra any amin'ny epistily any hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Tany amin'ny fanekena vaovao zany teny zany no nentin'ny apôstôly taty amin'ny epistily. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina ihany koa nareo amin'ny fitondratena rehetra. Zany hoe ny fatoan'ny tenin'Andriamanitra, ny fatoan'ny filazantsara, ny fatoan'ny apôstôly reo rehefa nizara de zay fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra. Zay toeram-panaraka an'Andriamanitra zay de fahamarinana sy ny fahamasinana. Manaraka azy koa rehefa aveo ndresaka hoe fitiavana. Ao anatin'ny fitiavana de misy fanetretena, ao anatin'ny fitiavana de fijerevana ny hafa alohan'ny tena, ao anatin'ny fitiavana hoe tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mialona, tsy mitady ny azy, tsy manendrikendrika. Ao anatin'ny fitiavana de hoe misy zay fandeferana zay. Zany hoe zay vo zay. Ary ny tenin'Andriamanitra anao Galatiana 5:10 any de milaza mihitsy hoe ny voa zay hoe ao amin'ny zanak'Andriamanitra ny vokatra ny fanahy de voalaza hoe fitiavana. De ao anatin'ny fitiavana aveo hoe fifaliana, fiadanana, faharipo, fahalemem-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fiadanana, finoana. Tsy misy lalàna manohatra an'ireo. Zany hoe raha anao izarany tenin'Andriamanitra tsika de le am'le zava-panahy mihitsy aloha no mila mipetraka. Zay ny teny tsisy kilema mba hitoviza-tsika endrika am' Jesosy Kristy. Romanina 9:9 de zao ny voalaza hoe mba ho lamatoa amin'ny rahalay maro izy. Mba ho lamatoa amin'ny rahalay maro izy. Zany hoe tiana ho hita any amin'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra de le endrika Jesosy, le toetra an' Jesosy, le toe-panataka an' Jesosy. Toe-panataka an' Jesosy zany de zay fitiavana, fahamarinana, fandeferana. Zavatra toriana amintsika nefa amin'izao fotoana de zao fandranitana ny nofo, azo be, azo vola, azo arena, azo materiel, iroborobo ny zavatra rehetrarehetra atao ary tena hoe andrangona be. Fa zao raha mamaky toy an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika, vakiko angeny 9:9 fa misy tombony lehibe ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Teny tsisy kilema ny resantsika. Amin'ny resaka teny tsisy kilema zany tsika de nivoizin'ny tenin'Andriamanitra de zao ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Inona atao hoe fianinana? Mahay mifaly am'izay eo ianao, malala zay mety. Zay le hoe mila manana fahendrena, manana zany hoe mifangaro ihany aloha zany hoe fahononana sy ny fianinana. Ny fianinana mety afaka mola manao mihoatra ianao fa ianao mihitsy miteny hoe oka zay ampy zay. Na amin'ny resaka sakafo io, na amin'ny resaka fitafiana io, na amin'ny resaka vola io, na amin'ny resaka zavatra zany de misy fianinana zany hoe malala ny mety, tsy mandeha tafahoatra, tsy mandeha ny mihoatra. Satria raha ao anatin'izay dia lasa mitarika ho amin'ny fahotana. Inona lazain'ny tenin'Andriamanitra? 7
fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo zao isika, sady hita fa tsy ahatondra na inona aonao zy ten'andriamanitra ny amin'ny jobany hoe nitanjaka ny idiranao teto tany tanjaka koa ny voanao eto. Tsy mahatondra na inontsika teto amin'izao tontolo zao, tsy ahatondra koa tsika rehefa hiala. Manahoana zany ny toe-panahiko, manahoana ny toe-tsaiko, manahoana ny toe-poko zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Andiny fahavalo, raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina ny amin'izany. Zay fotsiny ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Zay fotsiny lazain'ny tenin'Andriamanitra, manana ny hanina sy ny fitafiana. Zay mahatonga Jesosy nitory teny tany an-tendrombohitra any amin'ny Matthieu 7:7 any dia miteny izy hoe aza manany amin'izay haninareo, ny amin'izay hoaninareo, ny amin'izay sotroinareo, aza manany amin'izay hotafianareo. Zay fotsiny resahan Jesosy amin'izao vaninandro iainantsika izao 2024 zao dia be da be le filana mipotra zay rehefa jerentsika dia haitraitra ny akamarony, rendrarendra ny akamarony. Jaona voalohany toko faharoa dia milaza hoe ny fitiavana zao tontolo zao, anaty fitiavana zao tontolo zao dia le hoe filany maso, filany nofo, ny rehaka momba zao fiainana zao. Misy zahatra zany tsy ataoko hoe tsy vital, tsy capital, tsy teny ilaina, nefa lasa iny no ifantohan'ny olona. Lasa iny no ifantohan'ny olona, lasa miazakazaka amin'ny arena, lasa miazakazaka amin'ny materiel, lasa miazakazaka ny hanana, lasa miazakazaka amin'ny vola. Zao nefa nolazain'i Jesosy, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo, fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Inona ny zavatra toriana ianao zay mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana? Sao dia mifantoka amin'ny vola ny fitorianao, sao dia mifantoka amin'ny materiel ny fitorianao, sao dia mampirisika ny olona amin'ny fampiriboroboana ny vola sy ny materiel ianao. Ary ianao koa dia ao anatin'izay, inona ny zavatra raisinao, inona ny zavatra renesinao? Sao dia any amin'ny resaka vola, resaka materiel, resaka zavatra zao tontolo zao. Napetraka eto amin'izao tontolo zao tsika fa tsy iaina araka ny fanaon'izao tontolo zao. Zao ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Vakiko ihany ny toyany. Andininy fasivy. Ary izay tahanan-karena ozy izy, izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy, latsaka amin'ny fakapanahy sy fandrika ary filana maro tsy misy antony. Zay io filazantsara an' Jesosy Kristy io raha lasa nabavy dia mampianatra atsika tsy hitady zavatra tsy misy antony, mampianatra atsika tsy hiazakazaka tahaka ny fanao zao tontolo zao. Fa zay le voalazany teo hoe zay itahanan-karena dia latsaka anaty fakapanahy sy ny fandrika sy ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringana sy ny fahaverezana. Za miteny aminao ampitiavana, ampahatsorana tanteraka. Ny fizalajantsara an' Jesosy Kristy dia tsy mifantoka amin'ny vola, tsy mifantoka amin'ny materiel, tsy mifantoka amin'ny arena. Tsy izany. Raha andeha hamonjy fivoriam-bavaka, ny jerena tianao hitao dia Jesosy sy ny mombamomba azy. Zay lazain'i Paoly, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany. Izany hoe ny fitoriana zay atao, ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra, ny teny rehetrarehetra zay lazaina dia mifantoka amin'izay hoe fahamasinana, fahadiovam-po, toe-panaraka an'Andriamanitra. Paoly koa dia miteny amin'ny Kolosianina 3:7, raha niarana levina tamin'ny Kristy nareo niarana tsangana tamin'ny Kristy nareo dia izao ny tokony atao: saino ny zavatra any ambony, ka tsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Mampianatra ny tenin'Andriamanitra zany hoe zay ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra hoe lasa misy zany zavatra tsy ilaina, misy zavatra tsy ataoko hoe tsy vital, tsy capital, nefa zay ny zavatra ifantohan'ny olona, zay ny mamaika ny olona. Zay le lazainy hoe lasa, raha amin'ny teny frantsay izy hoe lasa resaka zavatra superflu, zavatra aitraitra, zavatra tsy teny ilaina, nefa zay ny lasa mandany ny volantsika, zay ny lasa mandany ny herintsika, zay ny lasa mamaika atsika. Ny vola anananao, ny fananana anananao, arena anananao. Zao ny tiany Jesosy atao amin'ireny. Jereo ny mantra, jereo ny kamboty, jereo ny mpitondra tena. Ho an'izay mpanompon'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra, afaka tohananao koa izy amin'izany, amin'ny asa fanompoana izay napetraky ny tompo aminy. Satria zay ny lazainy hoe zay nampianarina ny teny aoka ho zava-tsoa ho an'ny mpampianatra. Zany koa zany fomba andehananao araka ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana tena mampalahelo fa tsy mifantoka amin'ny Jesosy ny olona, fa mifantoka amin'ny mamona, mifantoka amin'ny vola sy arena. Ny fahazaran-dratsy tsy afaka,
ny fijangajangana, ny kolikoly, ny tsy fitiavana, ny fialonana, ny fireharehana, ny feobebona, iny mipetraka ao foana fa mivavaka mamonjy fitoam-pivavahana, manao asan'Andriamanitra, mandray tenin'Andriamanitra. Fa ny mamaiky dia resaka vola, resaka fampiroboroborana ny eto tany, resaka fananana, resaka materiel. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Ary raha vao izay no ampetratsika mpanompon'Andriamanitra, torotenin'Andriamanitra, amporisika ny olona foana amin'ny resaka vola sy fananana, tsy izany ny lalana. Jesosy no prezententsika. Ny takian Jesosy dia olona miaina amin'ny fahatsorana, olona miaina amin'ny fanetretena, olona ao anatin'ny fitiavana ny hafa, mizara sy mameo an'ny hafa. Ny tadiavin'Andriamanitra dia olona tsy andevo ny fahotana intsony, olona tsy voageza ny fahazaran-dratsy, olona tsy ao anatin'ny fitiavana n'izao tontolo izao, olona tsy ao anaty falitona. Noho n'inona? Noho ny fahafantarany Jesosy Kristy, noho ny fionany marina tamin'i Jesosy Kristy ka natonga azy halalan'i Jesosy. Fa rehefa mahalala an'i Jesosy ny olona anankiray dia lasa babon'i Jesosy izy, ary lasa hoalany ny fampianaran-diso, ny fampianarana mifantoka amin'ny vola sy ny harena sy mifantoka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Lasa hoalany izao tontolo izao sy ny filany rehaka momba izao fiainana izao. Fa lasa ny mombamomba an'i Jesosy ny mamaky azy. Jereo ny fiainan'ny apôstôly ao anatin'ny asan'ny apôstôly, nifantoka tamin'i Jesosy ireo. Tsy misy fampianarana ataon'ireo ka hoe ahoana ny azona vola be, ahoana ny ampiroboroboana ny asanao, ahoana ny afahanao hompanefoefo. Zany nefa ny loha hevitra matetika hitanao amin'ny fitoriana filazantsara izay alehanao. Ny fampianaran'ny apôstôly tompoko dia mifantoka tamin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia nisy mpanjaka atao, ny mpanjaka ao dia Jesosy Kristy, dia nifantoka tamin'i Jesosy Kristy ny fanjakan'ny lanitra. Ary io ny fitorian'ny olona, torian'ny Petera, torian'ny Jakoba, torian'ny Paoly, torian'ny apôstôly rehetrarehetra, nifantoka tamin'i Jesosy ahatonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zay no voalohany indrindra. Fa ino moa sy ho azon'ny olona raha ho azony izao tontolo izao kanefa ho very ny aina. Be da be ny makany am-piangonana, be da be ny anaty asa fanompoana, be da be ny manao ao anatina tokom-pivavahana. F'izao tsy niaona tamin'i Jesosy izy, fa niaona tamina mpanompon'Andriamanitra, niaona tamina foto-kevitra resaka vola mankarena sy materialisme, resaka prospérité. Fa tsy nibebaka marina, tsy voasoratra any an-danitra ny anarany, tsy nanolo tena marina ho an'i Jesosy, olona tsy nateraka avy any ambony, fa niditra mpikambana ao anaty tokom-pivavahana anankiray. Tsy izay ny filazantsara. Ary be da be ny mpanompon'Andriamanitra, ataoko hoe mpanompon'Andriamanitra, fa tsy mbola niaona tamin'i Jesosy, tsy mbola nibebaka marina, tsy mbola tena hoe nafantatra an'i Jesosy, fa lasa io le lazainy teo hoe nialan'ny fahamarinana, lasa tsy anaty tsy manaiky an'ilay teny tsisy klema, tsy momba an'i Jesosy, tsy ao anatin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra, dia ozy izy hoe mieboebo izy, tsy mahalalana inona na inona, adala ny fiadin-kevitra sy ny fiadin-teny, mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, indratsy fifandirana lava, fanao ny olona vedaveta saina, sady efa nialan'ny fahamarinana, manao toe-mpanaraka an'Andriamanitra ho fahazoany zavatra. Lasa fahazoany zavatra ilay fivavahana. Fa androany mipetraka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ko ny sasany izay fatra-pitady zany dia voavily ny ala tamin'ny finoana. Mamily ianao amin'ny finoana io raha resaka fitiavam-bola ny fivavahanao sy ny fitorianao. Mamily ala amin'ny finoana io, ary rehefa voavily ala amin'ny finoana ianao dia ahoana nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be, dia ozy izy hoe makany amin'ny fahaverezany, fandringanana sy fahaverezany. Tiana lazaina amintsika zany mbola itoy ny toriteny ao aorianao, fa tena tia napetraka hoe raha mananso anao maka ny 9:1 dia ozy izy ianao kosa relan'Andriamanitra mandosirany zany, mandosirany zany resaka vola sy ny harena sy ny materiel. Izay ilainao dia omeny Jesosy sakafo, fitafiana sy ny momba an'izay rehetrarehetra izay. Fa ny ianao dia Jesosy ny fantoy ny asan'Andriamanitra no toano ny fitorian'ny filazantsara no isahano dia jereo ny mahantra sy ny tambotsy ny mpitondra tena ny fantoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Farany dia zao, hoy Jesosy, miaria renanareo any an-danitra izay tsy misy kalalao, tsy misy arafesina manimba, tsy misy mpangalatra na jolama na mitrano. Miaria any fa any amin'izay toerana ny arenareo any ny fonareo. Inona le ahoana fomba fiariana any? Jesosy ny fantohanao. Ahoana ny fomba fiariana any? Zay vola omen'ny tompo anao, zay fahasoavana sy fitahinana omen'ny tompo anao dia avadio ho fitoriana filazantsara, famparitahana ny asan'Andriamanitra, fizarana famonjena ho an'ny olona zay mila. Zay ny fitoriana ny filazantsara, zay ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia petraka eo aloha zay le teny zany amin'ity fotoana ity hoe teny tsisy kilema mifantoka amin'i Jesosy sy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Famasinana, famarinana tahotra an'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, mpankatony teny, sika tsirairay avy. Amen.